Zany vavy napita niafatra taminay tamin'ny répétition dia apita hafatra lehibe amintsika koa izy ka dia mazotoantsika miaina. Miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mbola aoboza nisy lasa loto. Zaho zao mahita nisy salasany ny toilette. Ao anatin'ny tapany faharoatsika izao dia tompo isaorana lehibe satria nanomboka Desambra izay efa nanomana an'izao fotoana izao. Hitantaratra tao anatin'izany ny fitantaran'Andriamanitra ny fanolorany ny fahendreny ny fanamasina dia fady be koa izay androany satria misy endrika tsy vaovao fa endrika mahafinaritra tonga manotrina eto androany mariky ny firarahina zany firarahina amin'i Jesosy mariky ny fifankatiavana mariky ny fifanohanana ao anatin'ny etsika tahaka izao dia faly be zahay satria tonga eto ny solotena sekolalady avy any Lille miaraka amintsika eto adiny telo zany Lille zany nefa ny firarahina tena izy fifankatiavana dia tiaka be lohany zareo avy any solotena avy any Clay dia tiaka Misy avy any Marseille ve ao? misy avy any Madagascar. Izy zany avy any Madagascar tsika rehetrarehetra. Tiaka beatsy misaotra tsika rehetrarehetra sakanamaka. Solitenantiny ony izy asitsika mitsangana mihitsy. 91 sotra famiety Jesosy amin'izany valopity nomenareo anay eto Sergie zany sampanateny mankasitraka anareo dia toy ny fiarahantsika eto nafinaritra anareo ve ny tapany voalohany ny zavatra voarainareo eto amin'ny tapany voalohany zany jery ny amanjanay fotsiny sokony zany zay no dia nahitanareo hoe touché ary azazahay mijerena fa matoa nareo tonga eto androany dia misaratra tiany Jesosy ampiainanareo izy reny mahalala ny fiainanareo tsy fandaiavy reo zahay namary miantso anao an'izao rindrakira zao fa izy no miantso anareo tsy fandaiavy reto maro eto androany dia azalavina ny feony ny tenanareo na inona zavatra tsy tenana aminareo androany dia raiso izy satria fitiavana Jesosy io. Ny verset averiko aminareo ny verset conducteur an'ity zakabe izay iarahan'ny sekolalady sy ny sambana zava-maneno fa ny tsika moa zany eto dia miaraka ny ampony amin'ity fa ny SDMSA dia izao Colossiens 3:16b fatambatra amin'ilay izy ataoko tsy ataoko be fa ataoko Colossiens 3:16 dia ilo tsara ngely izy au nom de Jésus que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Ilo tsara zany que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantés pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Le fanaïen tout qui est déjà les jeunes de la loi, que tena dimanche, nous faisons notre tout qui, ça veut, tena dimanche, nous y allons aussi à la retraite. Aramiret izahay dia tenin'Andriamanitra no mialohanay, ny tenin'Andriamanitra no torinay ary ny tenin'Andriamanitra no tia no raisinareo tsirairay avy eto koa raha tonga eto nareo. Dia ny tenin'Andriamanitra ataonanao izao amin'izao satria anao hira anankiroa izahay ataonanao andiny tena ny tenin'Andriamanitra androany. Misy hira anankiroa izay ataonay hoe Andriamanitra tsy mandao dia manaovany mety.
Tsarainareo le hira, azo atao récitation fotsiny, fa dinio tsara hoe inona Jesosy ny tianao lazaina amiko androany à travers an'izany hira zany. Satria ny teniny mandona ny fontsika. Ary Jesosy raha miteny amintsika, misy zavatra tianao raisinao raha miala eto amin'ity toerana ity ianao. Dia ataonanao izy zany andiny tena aloha indrindra. La parole de Dieu vous exhorte à vous examiner vous-même. Si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Dieu a quelque chose à vous dire aujourd'hui parce qu'il vous aime. Nos amis de Lille, ils sont venus pour nous soutenir, mais Jésus a quelque chose à dire à eux aussi aujourd'hui. Nos amis de Creil, de 91, ils sont là aujourd'hui, mais Dieu a déjà fixé ce jour pour chacun de nous parce qu'il nous aime. Il nous exhorte alors aujourd'hui à s'examiner nous-mêmes à travers ces deux chants et que le Saint-Esprit nous touche. Angemanti mandau,